Davida no miresaka amin'Andriamanitra noho ny fahitany Davida ireo toe-javatra misaboty foto, ireo toe-javatra zay toa miovaova, ireo toe-javatra zay mampatahotra, ireo toe-javatra mampakitakitaka, dia misy fotoana izy tafalatsaka anaty alahelo, ary vokatr'izany dia latsaka ny ranomasina. Raha mijery ny Salamo ianareo dia mahita fa impetsaka Davida no mitomany manoloana ny toe-javatra. Ny lovatsofiny Jiosy dia mametraka fa any an-danitra araky ny lovatsofiny dia misy karazana urina tavoangy anankiray ngeza be anangonan'Andriamanitra ireo ranomaso zay alatsaky ny Jiosy. Ary zay no mahatonga ny Davida manoratra ity salamo ity manao hoe ataovy ao anaty tavoangy ny ranomasonao ny ranomaso. Araky ny fieverina sy ny fatakarany Davida ny lovatsofina Jiosy, rehefa mitomany izy dia hangonon'Andriamanitra ny ranomasina. Dia mitapany faharoa manao hoe tsy eo bokinao va ireny. Entina ilazana amitsika fa mbola soratan'Andriamanitra ihany koa ny antony mampitomany ilay olona anankiray. Zany hoe rehefa mitomany olona anankiray, ohatsy lozany vadiny izy dia milatsaka ny ranomaso, dia manoratra Andriamanitra hoe lozany vadiny iny nampitomany azy. Mahafinaritra ny fahatakarana izany lovatsofina izany, na dia lovatsofina fotsiny aza izy. Aretina ilazana amitsika izany fa izao tsy misy miafina amin'Andriamanitra ny zaka jiaby mandalo eo amin'ny fiainatsika. Tsy misy miafina amin'Andriamanitra ny raha jiaby mantsoa atsika. Eny na ny fifaliana, eny indrindrindrindra ny alahelo dia tsy miafina amin'Andriamanitra. Dia metraka fanontaniana hoe efa impiry zay ianao no mitomany, fa dia ilaza aminao androany fa tsy hay hoe firy litra zay ny ranomaso efa nalatsaka ao, ary tsy hay hoe firy tavoangy zay no efa feninao. Ny sasany mety efa barika jaune, ny sasany mety efa barika bleu, satria noreo toe-javatra maro samihafa mifamaofao eo amin'ny fiainana, misafotofoto eo amin'ny fiainana, noreo toe-javatra mampaketraka dia mitomany. Mety ho valintsika zay ny ampamarana an'izao fampianarana izao. Fa amin'ny Genesis 7:30 dia misy tantara anankiray zay entina hisaritana ny saintsika hoe rariny sihitsiny tokoa raha mitomany isika. Ny Genesis 37 dia tantarany fianakaviany Joseph, na maromaro koa fianakaviany Jakob. Nametraka ny fitokisany Jakob tamin'ny Josefa izy. Fatany raha teo satria ireo zoky rehetrarehetra, ireo zanaka taloha zay naterany dia tsisy tavandraina avokoa. Zay na tonga azy deside nanapa-kevitra fa homenany Josefa le akanjo misoratsoratra. Izay entina ilazana fa manomboka androany dia ianao Josefa no espoir ny fianakaviana, ianao no avenir fianakaviana. Indrisy nefa fa maloka vetivety izany programany Jakoba izany, satria nanaovan'ireo rahalahy Josefa tetikady ny fomba atonga ny Josefa tsy ho hitan'ny Jakoba intsony. Zany hoe ny programany reto rahalahy Josefa reto dia ny hamono tanteraka ny espoirany Jakoba, hamono tanteraka ny fanantenany Jakoba, hamono tanteraka ny etaetany Jakoba. Ary vitan'izy ireo tokoa ny programa, satria dia le akanjo misoratsoratra nonotovoteviny izy ireo, ary mbola nasian'izy ireo liona bengy entina ilazana vandy fitaka amin'ny babany fa nirotovotehany biby tokoa Josefa. Andiny fahatimy amby telopolo, Genesis 37. Eo amin'ny andiny faefatra amby telopolo,
sy ny 5 mavakina kely. Ahoana ny fitantaran'ny Baiboly ny toejavatra amin'tranga? Genesis 37 34 à 35. Ny anaran'i Jesosy. Ary Jakoba dia nandritra ny fitafiany ka nisikina lamba fisaonana tamin'ny valahany. Ary nisaonany zanany andro maro dia avy ny zanany lahy rehetra sy ny zanany vavy rehetra mba hampionona azy, fa tsy nety nampionona izy, fa hoy izy tsia fahidina misaona ho any amin'ny zanako any amin'ny fiaina tsy hita aho, ary dia mbola nitomany azy ny reny. Hitantsika tsara ny toejavatra fa tonga teo amin'ny Josefa le lamba, rehefa hitany dia resy lahatra izy, ty tokoa le lamban'i Josefa, maty ny zanako, ary nandrehatra ny fitafiana izy, ary dia nitomany ny saona. Satria le avenir, satria le espoir mipotika ny tsify sy ny Josefa eo anivon'ny fianakaviana, dia midika fa ny fianakaviana ray manontolo no mipotika no aviny. Tsy zakan'i Jakoba nieritreritry an'izany, tsy le tamin'ny sain'i Jakoba izany hoe le zanaka mba nandraindraina mba hitondra avy ny fianakaviana no hevitsy ao tsony. Vokany 5 tapany farany dia ozy izy hoe nde hidina any amin'ny fiaina tsy hita, mety amiko ozy izy Jakoba, rehefa tsy ao tsony Josefa, zako manino manaraka azy dikan'izay, mety aminy dia miara-maty aminy aho. Diso fanantenana, tratrany famoizam-po tanteraka Jakoba, ary ny fanapahan-kevitra dia nitomany mafy, tsisy azo atao tsony. Ry tanora malala, iza tokoa moa tsy tomany rehefa le espoir, rehefa le zavatra nandrandrainao mihitsy ny tsy azonao, le zavatra efa natenainao ny tsy ao tsony, iza ny tsy andatsa-dranomaso amin'izany. Firifiry miara-manapa-kevitra raha sanatry korana nisy fianakaviana akaiky izay eritreretina fa ho avy ny fianakaviana nefa ndosy ny fahafatesana no ny tsy ara-napa-kevitra ho faty amin'izy ireny. Tany Paul Berger, may ny fananany ty lehilahy ty, nanao ny fomba rehetra na mpamonjy vola, ny fokon'olona napany jiaby tamin'ny tanàna, tsy avitra. Nieritreritra farany dia izao, anao mitsoraka rakomoatra miaraka amin'ny fananana, ary dia mitsoraka ty tompony magazay be ty ary maty. Satria l'espoir, le velotena mihitsy mipotika, inona tsony no tavandraina maray, dia nefa rany aloha miara-maty. Tanora, firifiry moa ny tanotika, firifiry ny tratrany famoizam-po, rehefa mba le tovy-lamba espoir anao, lasan'ny olona amin'ny befandrina losomany tsara paraparavony. Firifiry ny tsy tanotika tratranyizany toejavatra zany, satria ianao mba nanantena fa mba ino no anorenanao no avy amorona taranaka vaovao anoizana ny asa famoronana zay nataony Adamasefo, indrisy lasan'olo-kafa mitomany. Firifiry ny tanora zay mba nanantena aniesaka nianatra mba ho tafavoaka amin'ny fanadirana zay atao, indrisy tanenesana tamin'ny radio anarana mandeha tsy mety tonga ny anarana zisika le radio lamokina tsy tonga ny anarana. Firifiry ny tomany aloha ny any amin'ny école jerena tampolo zany re tambola tsy ao. Firifiry mamoy fo tratran'izany, firifiry mamoy fo no ny veritena zay nieritreretina fa hamelomana ny ankonana kanefa anatin'ny ray mpimaso tapotra tanteraka. Fihetsika maolombelona tomany, fihetsika maolombelona amin'ny latsaka ny ranomaso. Firifiry momba anantena ny zanany, izay maeritreretiny hoe ity zanako ity mba ho avenira ny fianakaviana, mba hamalobabena rehefa teteky, fa indrisy le zanaka nanajimo, isaka teteky manadala manapotika madomizeny no nandoavana 5 millions, isaka teteky. Tomany ray aman-dreny ny vokatry zany, malahelo ny ray aman-dreny ny vokatry zany, rary ny sitsiny raha mitomany,
raha ohatra tratran'izany anao androany, nisy espoir, nisy menimenina mba tianao atao kanefa tsy tanteraka, azo antoka fa maolombelona asy anao tomanytsika rarin'izany. Fa mitoejavatra mampalahelo amin'ity tantara ity dia zao verena vakina ny tapany voalohany amin'ny andiny 5 mampalahelo amin'ity tantara ity dia zao ahoana osy dia avy ny zanany lahy rehetra sy ny zanany vavy rehetra mba hampionina azy. dia avy ny lalàny sy ny zanany vavy rehetra mba ninazy, hampionina azy, hampionina azy, ampahery azy, ampitsaka azy, amafarany maso azy. Question mipetraka, azovy moa napiditra ny problème io, azovy napiditra azy io, reo lalàny reo marina sa tsy marina, dia avy izy ireo mampahery akory aby ato, akory babe eo amizay lasa tsosefasaina oazako iza napiditra anio, azovy napiditra anio. Dia moa dia miara mitomany mba orazy mba mampalahety zay folo am'ireo alaha mbola européenne. Misy karazany firy moa ny ranomaso eto ambony tany. Ny mpandinika dia milaza misy karazany 3 ny ranomaso. Voalohany larma bazal, io zany le ranomaso izay mipetraka eo amin'ny masosika rehefa mando, rehefa feno izy io dia mivoaka, dia misy faroratry teo maraindraina sy amin'ny karazany. Inona tsy hoe larma iny izy teo bazal, dia misy ta tsy hoe larma réflexe. Rehefa misy zavatra tsy zakany masontsika, entona tsy zakany, zay mahatonga atsika nareo vehivavy na lehilahy rehefa mamofy tongolo tsisy raha, tsisy vadinao tsy miboboka anao, vadinao na me volanao tsara, anao mbola maninona foa manao mandoky tomany, fotony tsy zakan'le masontsika le entona alefa amin'ny tongolo. Zay mahatonga an'ireo polisy rehefa te handravala olo migrevy dia mandefa bomba mandatsaka ranomaso, satria le entona oentin'le bomba iny tsy zakan'iny. Inona tsy hoe larme réflexe, fatelo dia larme émotionnel. Rehefa tsy zakan'ny olombelona loatsy ny zavatra iaina malahelo trop, dia mivoaka ny ranomaso malahelo. Jakoba ranomaso malahelo niazy, fa ny malagasy dia napiditra karazana ranomaso fa efatra. Misy na tsy hoe larme du crocodile, ranomaso mboay. Ny voay araky ny kolotsaina alova-tsofina malagasy, rehefa mahazo azany izy tsy directa dia hoanina, fa hambelany anaty lavaka, ambesany mantsy na raha io, zay voalainy hoanina. Dia araka ny lova-tsofina malagasy, rehefa mihinana azy izy, rehefa mihinana azy ny voay dia mitomany. Iza nefa nahatonga ny oaza io azo, iza nakany io izo. Ka reo rariny Josefa dia tsy larme émotionnel ny azy, fa larme du crocodile, manao ranomaso mboay. Izy ihany mampiditra problème, dia avy eo mody mampahery courage, aopony zay am'zay, zay am'zay zao midomine nato manompo zao, huit ans ranomaso nina ranomaso mboay. Reo mamilava moa mbola napiditra ranomaso fandimbo hoe ranomaso toka fa iny tsy dira tsy salalina. Ka am'ty androany ity zany mila mangala olona tsara betsika, hoe manakory tsara le drako miaraka mitomany aminao, manakory tsara jirany miaraka mitomany aminao. Misy tanora manko any am-pianarana any, mazo SMS izy, tsy miaraka tsintsy esanao vitany aminao, vitany amintsika.
misy jabo araiky am'izay tamy saka ny alana nefa izy foa nangala io olona io am'izay laplasyny ana ranomasonina ranomasomboay mila mangala olontsika manakory ny olona miara-mitomany amintsika fa zao atovy eo anaty tavoangy ny ranomasonao ny ranomaso na inona ranomaso zay alatsakytsika tao amboniny tany dia ain'Andriamanitra mitoejavatra izy tsy misy miafina amin'Andriamanitra izany ka temetraka fanontany am'izay aho hoe karazana ranomaso manakory no efa nalatsako nefa nalatsakao nalatsatsika fa amin'ny olombelona tsika eto amin'ity tany ty dia tsy maintsy mitomany isika fa mipetraka ny fanontaniana efa filitavoangy zay nalatsakao tsy dirako lalina ny ranomasomboay sy ny larme basal na réflexe fa nidirako lalina le larme émotionnel le ranomaso malahelo mety efa ipetsaky ianao zay mitomany vokatry ny etsaketsaky ty tany ty satria mieritserity ianao fa tsy mahita solution tsony ary zay mahatonga ny olona mitomany rehefa tratrany problème dia mitovy amin'ny taono miodina makary fa ahoana zao koa mijery nahoana eo rehefa tsy hita hevitra tsony azahoana mijery dia nefa rany maninona tomany satria mitomany ranomaso no solution hita farany rehefa tsisy azo atao tsony ary tratran'izany Jakoba satria le avenirany mihitsy no tsy eo tsony ary tsy misy azo atao na dia mbola nisy zanaka folola na dia mbola nisy zanaka vavy azy reo rehetrarehetra reo dia fa hitan'ny Jakoba fa tsisy azo antena eny ary mety tratran'izany zasy ianao na hitanao fa mbola misy olona heverina mamy problème to tsy mahavazy dia mipetraka ny fanontaniana hoe mifariny eo amin'ny ranomaso ve ny fiainako sy ny fiainanao Genesis 45 mifariny eo amin'ny ranomaso ve ny fiainako sy ny fiainanao Genesis 45 26-27 io ve ny solution farany mitomany ve ny solution farany ahoana vokasan'ny ten'Andriamanitra dia nilaza taminy izy ka nanao hoe mbola velona ihany Josefa manino ny Josefa mbola velona ihany toy izy io ary izy no mpanapaka ny tany Ezipta rehetra izy ny mpanina manapaka ny tany Ezipta rehetra kanefa nangatsika ihany ny fony Jakoba fa tsy nino azy izy 17 taona taty aoriana 17 taona nielanelany Genesis 37 sy ny Genesis 45 27 ans nandritra ny 27 ans Jakoba nino ary ny hevitra fa nanino Josefa maty Josefa ka rehefa tonga reo zanany nanambara papa ntany eo Egypta kone mba hainao papa tsy mino anao lalazaiko asovy Josefa da ahoana sy ny baiboly naninona ny fony Jakoba mbola nanetsy foa ny fony tsy nino aza manantsongetaka edy manafy anao sao mbola saky ao fo manantsongetana amin'ny matoela be faterina karazany olona efa nifony sisa zay nitavelo dia mbola lazainareo fa velo amazo rana mbola mitomany zao misy fotoana ianao misy fotoana za tafalatsaka sarany Jakoba
tafalatsaka anatin'ny tsy finoana satria mihevitra zasy ianao fa ranomaso ny solution farany. Aikay le olona zay neverinao fa tsiotsony aizy kay any lamima be ary tsy ny lamima be fa mbola mihevitra ny momba anao satria ho hitantsika mitoy any refa eo ampamararana zao fampianarana zao be da be manko ny tanora tsy mino fa tsy ny anankiray lasany be fandriny any manitsara any aparavara vola iny any ny lehilahy tsy mizaraky. Misy tanora manko be efa iny fa nenanama efa tsitsy efa iny fa tiza. Misy tanora mihevitra fa iny zaraiky ny Joseph azadiny fa mbola Joseph kafa. Misy tanora zany mietetry fa iny any ny solution. Misy ray aman-dreniny mietetra fa iny foana ny velotena rehefa tsy eo iny velo za fa tsy maika efa zay fomba rehefa tsy eo za fa tsy tafaboatsy ety mbola betsaka ny velotena. Misy tanora mietetra fa zaza raha rehefa tsy afaka amity za fa tsy anany feke vita tsony naka ray aman-dreny koa efa tsy mahavita manefa za fa sadiny fa anao ny afaka fo afaka mamerina baky ianao afaka mamerina fandrony afaka mamerina afaka fo ianao afaka mifindra klasy anao rehefa tsy afaka terminal tato afaka manao terminal afaka fo ianao. Raha ramalala mety mihevitra tsika fa io ny solution fa tsy mahita vaolana raha tsy ity ary zay ny problème ny mpianatra rehefa miteneny Marie ry Petera ry Jacob ry John nitsangana koa ny Jesosy ny Petery Marie ho avindray ianao Marie aina lozika nizaka Marie Petera minosa tsy aotsony izy Marie volezy edy anao tra Petera mba minosa zao nambara melolarana talohan'ny Galilée ponao satany anao zay ndivitsy nilomay Petera mbarako lomay aitsy Petera zaraiky nandefa mbola atao koa John tsy niniko de izy miraharaha mifampilomay anatin'ny tsy finoana de passé amin'ny John kaga rehefa tonga tany amin'ny fasa atia maty va de davanareo ny velona normal nakay fa nary Petera tratra amin'ny tsy finoana normal natratra zany zao sy anao fa za miteny aminao androany tsy ranomaso ny solution farany tsy le lasany aparavaravona lasany manitsara be fa ny tsy ny solution farany fa mbola misy solution mbarako anao andininy fito amby roapolo ahoana mosy dia nolazainy ireo ny teny rehetra zay efa nolazainy Josefa taminy ary efa hita ny sarety zay efa nampitondrainy Josefa hitondra azy dia izay vao velona indray ny fanahiny Jakoba reny. Naninona ny fanahiny Jakoba? Velona indray. Rehefa nahita inona Jakoba velona? Rehefa nahita le sarety. Ay tsy ingeta io. Tena marina. Lasa na mamalala mbola misy saretin'ny fanantenana ho azo anao koa androany hamerina an'izay ny mahenao tanteraka satria nandritra ny fito amby roapolo taona Jakoba mangatsika fo izany hoe mitovy amin'ny olona maty Jakoba masony fo miboblitrika eo fana mihina fanfony manino misy vehivavy ke rehefa tratra ny problème le lasa mano tsara iny manavy io nanany any mano tsara be fandrina paravaravolo any fonany say fa mbola misy saretin'ny fanantenana amen mbola misy espoir ho anao raha nabavy misy espoir ho anao raha lahy misy fanantenana ho atsika mianakavy satria le saretin'ny fanantenana dia maneho iray amin'ny Jesosy rehefa eo Jesosy
ny avenirantsika assuré. Amen. Rehefa eo Jesosy, l'espoir atsika assuré amin'ny akitiny, tsisy atahorantsika. Mety mitomany sika, mety latsaka ny ranomasosika, fa ozy izy Davida, ataovy eo anaty tavoanginao ny ranomasoko, tsy efa voasoratra eo amin'ny bokinao va ire. Hitan'Andriamanitra ianao tsy afaka fanadirana mitomany. Hitan'Andriamanitra ianao napetrapetraky ny lehilahy, napetrapetraky ny vehivavy. Hitan'Andriamanitra ianao very asa, tsisy asa. Hitan'Andriamanitra avokoa reo problème nalovanao anatin'ny tokantrano. Hitan'Andriamanitra ny problème ianjadinao sy ny ray aman-dreninao ka nampitonga anao mitomany. Voasoratra eo bokiny avokoa ire. Ity ozy Jesosy, mankanesa ty amiko, ianareo zay miasa fatrana sy mavesatretana, fa izaho anome fitsaharana ho anareo. Kristy le saretin'ny fanantenana ny tanora malala izy. Kristy le saretin'ny fanantenana ho amin'ny tokantranontsika, ho amin'ny veniteratsika, ho amin'ny fianarantsika, ho amin'ny hoavitsika rehetra. Mety mitomany anao. Maza hoe misirana proteste fiatra ny an-tanitra mbola ampiasa mosoara, satria zavatra anankiroa mety azo ampiasana mosoara amafana tsemoana izy. Voalohany, faharoa amafana ranomaso. Ka ny an-tanitra araka ny Apocalypse 21:4, vatsitsika le ten'Andriamanitra, Apocalypse 21:4, zao ny zavatra mitranga, ary zay ny mahatonga antsika manao impact. Satria miandry io fotoana io tsika, ary raha tsy manao impact atsika, tsy tonga io fotoana io. Apocalypse 21:4, ahoana ozy? Ary ho fafany ny ranomaso rehetra eny amin'ny masony. Maninao ni? Ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny maso. Ary tanora manara ray aman-dreny maralaisany, ho fafan'Andriamanitra avokoa reo karazana ranomaso alatsakitsika eny amin'ny maso tsirairay avy. Amen. Fa zao, tsy vitany hoe le ranomaso no fafany, fa le zavatra mampitomany antsika rehetrarehetra dia ho fafany avokoa adosony. Mety efa tavoangy joby mihitsy le tavoangy. Ahoana ozy? Sady tsy hisy alahelo. Ny alahelo mety mahafeno tavoangy ihany koa zany. Ahoana ozy? Na ny fitarenana. Mitarainana isaky mitsieky mitomany. Na ny fanantenana. Rehefa marary vazana marary vokizy roa mitambatry, tsy haiko anaty tanana, tsy haiko. Fa efa lasa ny zavatra taloha. Lasa ny zavatra taloha. Reo zavatra rehetrarehetra mampitomany antsika jiaby dia ho foanan'Andriamanitra amin'ny akitiny. Dia tsy hitomany tsontsika. Ka tsy ilaina tsony le mosoara rehefa tonga any an-tanitra, satria fifaliana amin'izay fotoana izay. Tanora malala amin'ity androany ty, andao fitaina ny asa, andao andray antsara ny fitoniana ny filazantsara. Satria raha tsy toriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ho vavolombelona, dia tsy haninona le fanaterantsika, tsy ho tonga. Tsy iza io fanaterantsika io fa Jesosy. Tamin'ny andro ny Elia dia nampiasa kalesa afo izy, fa amin'ity ilay mitoraka ty tsy hampiasa kalesa afo izy itonanatsika, fa dia miakatra automatika atsika makany an-danitra. Tsisy escalele automatique reny, tsisy an'ilay essence, tsisy an'ireny ascenseur sa ascenseur, tsy hay filaza azy. Fa zao miakatra ho azy ianao, miakatra ho azy za, miakatra ho azy sika menakavy. Dia ohatry ny hitako tsika ny ampiakara reny mifampitontona. Fito andro be zao, enandro, tsy maintsy misy korana marabato. Io fa tsisy akanaty sorotsoriana, fa dia mba fifaliana marabatonga. Mety mbola hitomany ianao amin'izay fotoana izay, fa saingy ranomaso fifaliana. Satria raha tsy tonga any an-danitra misy tsy fahafan'Andriamanitra ny ranomaso tsika ty. Ka raha hitomany any dia mba lary émotionnel fa émotionnel maninona? Mafana. Hoe rehefa mitomany dia nahazo vato fasatsako. Amen. Mitomany afaka ihany tsy ahidinina analo.
Amen. Mety tomany mbola tafiditra niasa fô za fa roatsato ny sevena teko. Amen. Mety tomany mbola te hipampasomama fô za na efa ny dépassé 50 000 ans ty vehivavy 10 Amen. Tanora manala amtiano anty mbola misy espoir ho antsika mianakavy eo am Jesosy. Ary ny fanoriko dia ho avy eo tokantramontsika le saretin'ny espoir spécial ho antsika mianakavy.